dia efa miarahaba antsika rehetrarehetra ny tokantrano andray ny amin'ity androany ity a ho anareo mpanaraka ny fandarana step by step. Androany moa zany a no andro izay anaovan'izy ireo indray a ny examen d'élimination zany izy ity a, zany hoe misy avy hatrany a no mihitsana ao aorianany examen izay atao. Dia tsy maintsy ho fantatra faran'izay aingana eto amin'ny RTV ACVF fa zany hoe iza amin'izy 3 mianadahy ireo a no tafiakatra indray a ho any amin'ny dingana manaraka, ary iza zany a no andao ny formation ety amin'ny SP. Ka androany zany a dia hiatrika ny examen izy ireo a, ao ny examen théorie zany hoe écrit zany a, ao koa ny examen oral ary ao ny pratique zay atao. Dia ho hitantsika eto zay ary aorianan'izay moa zany dia isy ny valo ny examen ihany koa. Dia andeha ary ho arahantsika. Mety amin'ny alina angamba ay very kotahoana ay kokoe ay ve ay ve. Dia efa samy tsy tafatory maraina avokoa moa zany izy rehetrarehetra tamin'ity androany ity, satria efa fantatra fa anao examen anatrika an'izany fanadinana izany, ka samy efa tsy mifantoka amin'izay torimaso intsony fa mifoha maraina ao ny mianatra lesona, ao kosa ny miomakomana hiazo ny salle de formation avy hatrany, mbola andeha hianatra lesona ihany koa aminao révision farany, satria hiatrika examen goavana be, satria examen d'élimination, satria samy tsy te hitsana zany a, dia samy mitady hevitra mba ahaizana an'izay lesona zay efa nianarana izay. Ny amin'ity maraina io moa zany a dia ny écrit zany no atao, zany hoe ny théorie no atao a, ary aorianan'izay dia isy ny oral ary avy eo ny pratique zany. Tahaka izay ny fandaharam-potoana ao anatin'ny fanaovana ny examen, dia miomakomana daholo reto mpianatra ireto aloha ary samy mihetsiketsika ny amin'izay hoe hiatrika ny examen izay. Fahavononana aloha misy e, dia vonina koa hiatrika an'izay zavatra isy eo zany, dia hoe atao bangy tokana angamba hoe on verra la suite zany a mahakasika ny examen izay atao androany zany, dia vonina zany e. Ie, fahavononana aloha misy e, tena vonina hiatrika an'le examen zany, tena vonina. Efa atao mpanaovana révision mihitsy zao am'izao ary tena vonina dia azo antoka zay. Allo aloha andeha dia vity hoe zay angamba ny azoko tenenina. Efa ao anatin'ny fanomakomanana ny fanadinana moa zany reto mpianatra ireto amin'ity maraina ity dia samy mamerimberina mianatra lesona, tsisy tafapetraka tany amin'ny efitrano fa avy hatrany dia nitady toerana ahafahana mianatra lesona indray aniditra aty anatin'ny salle de formation mamerina lesona, satria hiatrika tanteraka ny fanadinana examen d'élimination zany hoe tsy maintsy isy zany ny hitsana indray ao aorianan'ity examen izay atao androany ity dia miezaka mafy faraparana izy ireo, mbola mamerindesona hatrany satria tena tsy te ho tonga amin'izay toerana hoe anisan'ilay mody izay, satria ilay izy moa raha vao mihitsana ianao zany tsy tafiditra ao anatin'ilay tafiakatra dia mody avy hatrany, tsy misy hoe mbola hijanjanona kely fa avy hatrany dia mody, satria anohy ny formation manaraka indray ireo mpianatra sasany. Tonga amin'ny fotoana ny examen amin'izay isika amin'ity androany ity tsy maintsy misy zany mazava be ny mihitsana zany, izay tsy mafeno notiny zany mafeno ny fepetra izay takin'ny ny fampianarana izay efa nomeny suprématie imperfect, dia tsy maintsy tafiala zany izy ary mody avy hatrany moa zany izay éliminé ao anatin'izao fifaninanana izao.
adiny ray sasany zany a no faharetany fanaovana zay examen écrit zay. Samy efa mifantoka daholo ny tsirairay avy a ao anatin'ny examen rehefa milaza fa samy vonona avokoa. Rehefa tena manao révision tsara mihitsy nefa voalohany ka hatramin'ny farany dia révisena daholo. Aleo mihitsy aloha tsy hiteny. Samy mifantoka satria lavalava ihany moa zany ny sujet zay tonga amin'izy ireo a, ary amin'ny maha examen anazy a dia efa tsara fantana mihitsy ny zavatra tokony hipetraka ho any amin'ny izay fanadinana izay, mba hitsapana mihitsy ny tena fahaizany reto mpianatra reto hoe hatraiza ny fahazahoan'ny lesona, hatraiza kosa ny fianaran'ny lesona moa zany, fa ny fahazahoana efa tena azo antoka fa efa milaza fa mahazo tsara daholo izy ireo tao anatin'ireny interview efa natao reny, fa ny fianarana lesona angamba sisa ny hoe mampiavaka an'ireto mpianatra tsirairay avy reto a, mahatonga azy ho latsaka sy mahatonga azy ho manatombo amin'ny anankiray. Tsy maintsy atao tsara ny fanaramaso amin'ny maha examen azy a, mba tsy hisiany ny fraude sy ny maro samihafa moa zany mety anelingely ao anatin'ny examen tahaka an'izao, satria tsy zavatra kelikely no tanjona ho amin'ireto mpianatra ireto fa tena ho tonga any amin'ny hoe matihanina zany a izy rehetrarehetra. Dia samy misaina tsara manao ny examen moa zany amin'izao fotoana izao, samy mandinika tsara, mampiasa ny brouillon, misy nefa mandika ny azy ao anatin'ny feuille-any a, dia ho hitantsika ny valin'ity examen ity, fa eto aloha zany mbola écrit zany zao a le ho atao, fa mbola misy a ny examen oral zay anadinana an'ireto mpianatra ireto ihany koa, misy ny oral, misy ny pratique. Fa ny amin'ity maraina ity zany aloha dia ao anatin'ny examen écrit tsika, zany hoe mandeha ny théorie arak'izay efa nianarana. Tonga moa fotoana izay anonana ny feuille zany, satria tapitra no adiny ray sasany nomena an'ireto mpianatra ireto a, dia efa saminy navitany azy ihany koa, dia ho hitantsika hoe manahoana zany ny valiny ary manahoana ny fiatrehany examen izay a. Andeha aloha anontany ny sasany amin'izy ireo tsika hoe manahoana le examen. L'examen zany a misy sarotra dia misy eo ihany fa manantena valiny tsara. Sarotratra ihany aloha le izy. Eny e, le izy aloha presque efa hay ihany, fa le fitadidiana no tsy ampy kely, dia misy tsy tadidy le izy. Le izy aloha efa nianarana daholo izy dia tokony hoe efa hay daholo, fa ny problème kely a, ila tsy misy voavaly izy nefa misy fantatra ihany voavaly io, fa le manenjinenjika be dia misy tsy voavaly. Nanahirana tao zao le hoe ataovy amin'ny tety anankiray dans une tête le partition, karazana partition, dia manahirana kely hoe tety anankiray zany anaovana partition anankify, anankidimy sa firy izy ty, dia izay nanahirana kely. Tsy ny théorie ihany na ny examen écrit no ataony ireto mpianatra atao amin'ny suprématie and perfecta ireto a, fa mbola hanao ihany koa ny examen oral izy ireo, mandeha zany ny fanadinana ambava amin'izay zavatra rehetra ny anarana hatramin'izay nandritra izay 10 andro izay a, dia ny zavatra rehetra natao tao anatin'izay a dia ho tafiditra ao anatin'ny examen izay atao avokoa, na izy a any anatin'ny écrit, na izy a any amin'ny oral, na izy any amin'ny pratique. Araina ny routine araina ho an'ny mpanao volo, dia recevoir un client, misy karazany folo izy tany sarotra eto le. Tsy maintsy atao moa ity fanadinana ambava ity a, mba hijerevana tokoa hoe manahoana ny fahazahoan'ireto mpianatra ireto ny zavatra izay nomena sy nampianarina, ary araky ny hita dia samy mahay ary samy mahafantatra ary manaraka tsara ny fampianarana ny zavatra tenenin'ny vava zany amin'ny akapobeany.
fa kosa tsy maintsy ilaina ity oral ity satria mojerevana hoe mifanaraka amin'ny zavatra zay hoteneniny vavan'izy ireo ve ny zavatra ho pratikeny rehefa tonga zay pratika izay fotoana tsara manavaota namanya misy rehetra misy tena sy ny zavatra dia ny mpianatra rehetra no mandalo tsirairay eo anatrehan'ny mpampianatra eto amin'ny supremacie imperfect tsy misy akanavaka fa samy miatrika daholo an'izay fanadinana ambava izay zany ny tsirairay avy ny tanjona moa dia ho tena matianina tokoa ireto mpianatra ireto amin'ny zavatra rehetra tao na amin'ny fomba fihetsika na amin'ny fomba firesaka na amin'ny fomba fiasa izany dia takina avokoa ny fahamatorana sy ny fahaizana manatanteraka an'izay araka ny nampianarina rehetra tato amin'ny SP dia apetraka izy dia resahana izy antanina izy dia enona zay hevitra enona dia ny mpianatra aloha zany dia tena mifantoka tanteraka zareo niatrika ny examen androany misy ny hitanao hoe tena efa tena vonona niatrika ny androany eo ihany koa ilay mbola sahirakirana kely fa dia vita soma tsara aloha zany ny androany raha fahitana an'izy teo moa zany dia samy hoe miketriketrika daholo samy nanao izay hoe ho afany mba hoe atafiakatra amin'izany hoe dingana manaraka ato anatin'iny step by step zay nisy zavatra hita teo koa moa zany dia somary narary-kibo daholo zareo mialohan'iny atombohan'ny examen samy teo no mivezivezy tany amin'ny WC satria tena hoe narary-kibo zany ampiandrasana an'izay sujet zay fa ny zavatra tena hoe zava-dehibe mahafinaritra dia vita somatsara ihany iny ny examen théorie nataon'ireo ankizy tsy nahitana fraude ka tena mifantoka tanteraka tamin'ny asany tsirairay avy dia nizotra tsara ara-dalàna ny fijerenan'ireo ankizy ireo sany androany fanaraha-maso lamina tsara tonga ao anatin'ny fotoanany examen pratika moantsika amin'izao fotoana izao manome toromarika mahakasika an'izay examen pratika izay ho atao izay ny mpampianatra ato amin'ny supremacie imperfect ary samy mandray tsara ny toromarika ny mpianatra tsirairay avy mba tsy hananana fahadisoana ao anatin'ity examen ity kasi raha sanatria manao fahadisoana ao anatin'ny examen pratika ianao dia avy hatrany dia forfait avy hatrany ianao raha manao fahadisoana tsy manaraka ny toromarika zay omeny ny mpampianatra sy ny fepetrapetraky ny jury zany ka dia amin'izao fotoana izao dia hiditra ao anatin'izay pratika zay ireto mpianatra rehetra ireto ny pratika rehetra ny zavatra rehetra ny anarana moa tiako tenenina dia no pratikena tato anatin'ity examen pratika ity daholo tamin'ity androany ity miainga avy any amin'ny fomba fandraisan'olona izany ka hatrany amin'ny finition ny coiffage soeto amin'ny espina ny azo fanampiananao zaka saika voalohany izy aloha faniliny na coiffeur no asoto amin'ny espina mataotaotra ihany aloha satria examen ilay izy dia tena matahotra ihany fa anao tsara ka anao tsara taitaina ny fanomanana efa nanomana aloha efa nanomana efa pare tsara fanomanana fa tena kely ny komba fa arenina ty anatina pratika aloha zay mety vola irerakely misy fanatenana ka matomanao dia tsy maintsy misy fanatenana raha tsy zavy efa anody raha hoe tsisy fanatenana tsy mafimafy any izy tao aloha
mafimafy atonotony manam-panantenana ihany sika ka dia tena no tanterahana daholo ao ny coupe natao daholo zany rehetrarehetra zany a tamin'ity androany ity ary izay mahatonga ny mpampianatra atao amin'ny suprématie and perfecta manara-maso akaiky mihitsiny ny zavatra ataon'ny mpianatra satria tsy maintsy jerevana hoe nanahoana ny fampiarana ny zavatra nampianarina azy a dia eo ny hoe mihitsy dia mandeha le fitsarana satria tsy afaka hoe rapitsy voatsarana tsy ny résultat le volo vita no jerevana voalohany matsy a fa ny fomba fiasan'izy ireo amin'ny atsipiriany mihitsy a hoe manaraka ve ny zavatra napetraka nampianarina ny suprématie and perfect anazy a samy voana amin'izay fampianarana nomena izay satria ny fampianarana dia ao amin'ny tontolony resaka tontolony matianina zany hoe ho atonga anazy ho professionnel fa tsy le hoe rehefa mavita dia izay a dia izay no mahatonga ny fanaramaso akaiky mihitsiny ahafahana mitsara hoe izy amin'izy ireo no mbola hotavela ao anatin'izay formation mahakasika ny resaka taovolo izay satria tsy maintsy isy hitsana zany amin'ny zareo a tsy maintsy misy ny andao ny formation a rehefa navita izay 10 andro voalohany izay raha tefa nambisy lasa vita raha zany dia fodarapitsy nanomana fa le mipanika dia lasa mandisy manomana zany fa rehefa le tonga amin'ny tena izy tokony aina aloha tsy maintsy ampiana foana fa eo mahita anazy ny examen pratika moa amin'izao fotoan'izao reto mpianatra ireto a araka ny hitantsika dia tena saminy manatanteraka ny asany avy a manao ny clienteny fa ny fitsarana dia efa mandeha satria izy ity moa pratika tsy maintsy eo ambany fanaraha-masony ny mpampianatra izay no mahatonga ny mpampianatra mivezivezy a makeny a amin'izy ireo a rehefa miantso zany reto mpianatra reto a dia jery akaiky mihitsiny ny mpampianatra atao amin'ny suprématie and perfect manara-maso ny zavatra ataony reto mpianatra ireto satria tsy maintsy mandeha eo ny eo koa ny fitsarana eo ny eo ny correction a satria ny volon'olona tsy afaka hoe hoentina amin'ny volo tsy mety any raha sanatria misy tsy mety a dia tsy mety zany hoe volon'olona ho amboarina ho tsara lasa mandeha any amin'ny volo tsy mandeha amin'izay loany ohatra fa manara-maso tsara mihitsy a ny mpampianatra sady mandeha ny fitsarana zany an'ity examen pratika amin'ny resaka tao volo ity coupe moa zany zany zao coupe dégradé efa mianatra tsara zany dia pratika ny zay nampianarina ny pratika am'izay coupe dégradé 90 ie efa voafery hoan'ny izay mavita moa zany ho an'reto mpanao examen reto a amin'ity pratika ity dia efa mandeha misakafo avy hatrany izy ary ao ihany koa no mandeha matory satria somary naharitraritra kely ny pratika ny examen tamin'ity andro an'ity satria taratara moa ny ora fanombohana satria maromaro ny zavatra tsy maintsy atao anatin'izay examen izay nisy ny écrit nisy ny oral ary nisy kosa ity pratika izay atao ity a ka hitantsika amin'izao a misy ny efa mavita ny asany a dia efa mipetraka avy hatrany
zany izy tahaka an'ilay any am-pianarana hoe zay mahavita dia mivoaka le manao examen ireny dia mahafinaritra fa dia ny résultat zany no andrasantsika makasika an'ity examen ity. Zao vao vita ny toroko moa tamin'ny examen izay natao toro faharoa. Somary nanahasaritra ihany ilay izy zany hoe niezaka ihany aloha nanao izay farany tratra farahery. Mafy koa no hoe tsy te ho raraka, tsy manaiky resy fa mpitsara moa no mahita anazy zany e. Ny fitaintaina tena hoe mitaintaina be tena trop zany hoe misy mihitsy ny paralysé fangovitana eny antsefatsefany eny fa fienina moa ilay izy dia mifantoka ihany koa amin'ny asa atao. Tena mitaintaina tsy mora ilay izy. Zany hoe ohatran'ny hoe mitovy ny mpanala baka ohatr'izay satria zavatra hoe professionnel zany tsy mora zany dia tena nisy ny fitaintaina. Tokonaina aloha ambony foana amin'ny moral hoe misy foana ny fanantenana fa raha hoe sanatria ve moa miraraka dia mampalahelo tsy mahasaraka ny fiarahana indrindra amin'ny sireana moa tiako tsy voiko fa dia zava-misy eo nefa dia zakaina zany fa inona moa no nataoko izay zany fa mafy ny adversaire-ko mafy be daholo koa tsisy mitsitsy mihitsy zany hoe samby niezaka daholo zany tena samby niezaka fa mpitsara ny mahita anazy jury saotra tompoko. Miarakatsika rehetrarehetra mpanaraka ny lalao step by step eto amin'ny RTV HFF rehefa nampanantenana sy fantatritsika rehetra ny andrasan'ny be sy ny maro dia hoe izany mety raraka, izany mety tafiakatra satria efa andresantsika ny lalàna fean'ny kilalao fa misy raraka ary tepitra izany tavela amin'ny farany. Vita izay ny examen na ny hoe fitsapam-pahaizana dia voaka soma tsara mazava ho azy androany zany tsy misy tsony le hoe tafiakatra daholo indray fa efa vita indray aloha zany ny cadeau be mahafinaritra iny fa androany tsy maintsy mijanona daholo, tsy maintsy misy le miakatra fa tsy dia misy le mijanona dia mifanamarihana aloha zany atao anatin'ilay fitsarana an'ilay momba le ankizy tsaraina daholo indrindraindrindra ny fanarahan'ny teny ny tsy firarahiny ny firarahiny mijerena daholo zany rehetrarehetra zany dia tsaraina ihany koa ny fahadiovany hoe sy ny fomba fiainany ny fiakanjony ny mombamomba rehetrarehetra araka ny nampianarina anazy zany hoe zany coiffeur zany ohatra n'izao dia nitsaraina ihany koa hoe rehefa nandeha ny kritika efa hita ve fa miala tamin'ilay olona ny zavatra ny kritikena anazy sa mbola nijanona teo aminazy ihany dia nitsaraina ihany koa hoe manahoana ny fomba fiainany miaraka amina cliente manahoana kosa ny fomba fiainany miaraka amin'ny mpampianatra miaraka amin'ny samy mpianatra rehetrarehetra sy miaraka aminareo mpanaraka ny fandaharana RTV HFF dia mitsaraina moa mazava ho azy ny resaka hoe fahaizana indray teo amin'ny resaka théorie écrit zany teo izay natao rehetrarehetra hatramin'izay ny teo koa ny oral teo koa ny resaka diagnostika izay natao rehetrarehetra hatramin'izay mafimafy kely ihany nanambatra an'ilay noty satria ovaova be ny ihany résultat ary tena hoe tsy azo nasina fiandarana mihitsy moa izany le izy fa tena lalao mandeha mahitsy eny ary izay no ela izay no foy ry mpanaraka ny tokantrano ry mpianatra ihany koa mpandray anjara mpifaninana fa avy hatrany zany tsika dia hiditra amin'ny hoe iza le tafiakatra iza le raraka atao anatin'ny step by step. Voalohany teny moa zany ho anareo
dia misaotra betsaka ny amin'ny fandraisana anjara tao anatin'ny kilalao step by step mankasitraka be dia be na dia fotsiny hoe fanaranareo ny RTVSFF izay nafantaranareo an'ilay kilalao step by step misaotra ihany koa satria mananana fatokisana kely ihany nareo gamany mba tsy ilazako an'izay tena tany anaty tany dia hoe mahafinaritra atokisanareo hoe atavavoaka mety hoe arak'ilay zavatra mety nendrasanareo zany ilay izy tao anatin'ilay fifaninanana tao anatin'ilay zany formation fanofanana tao anatin'ilay fanofanana matoa zany nareo nandray anjara dia isaorana be lehibe anareo zany dia isaorana be lehibe ihany koa ny mpanampy rehetrarehetra tao anatin'ny fanaovana ny lalao anisany ohatra hoe ny jury ny mpahandro sakafo ny teknisiana ny tately printy tamin'ny resaka akanjo isaorana daholo nareo rehetrarehetra tsy nafoy aminareo moa zany zao efa tsy haiko aloha ahoana fa ataoko hoe midobodoboka be daholo fofa na izany azazaratsy fijery kosa le fa na midobodoboka fo ratsy maso tsy ratsy dia isaorana foana koa ianareo satria mety misy tena tsefatsefany teny adiady kelyntsika samy mpampianatra sy ny mpianatra lalàny fampianarana moa iny fa tsy dia mitena hoe ady fa fibedesan'ny mpampianatra dia nainandray nefa nareo dia misaotra betsaka misaotra be dia be mihitsiny dia fa inona koa zany izy akoa ny isaorako misaotra tsikitsika izay ngambany dia aloha ny tenitsika zany isaotra tsikitsika dia misy zavatra mipetraka eo akaikinareo dia jerenareo izy rehefa avy eo dia azavaiko zay tsy anderazava tsotsoso dia raha ohatra n'izany nareo tafiditra ao anatin'ilay mandeha dia misoratra hoe malheureusement je dois quitter dia raha ohatra nareo tafiditra amin'ilay mandeha dia mijanona ety aloha fa zay mipetraka zino zay mijanona no miverina mipetraka zay mazava Je peux encore continuer la formation. Je peux encore continuer la formation. Je peux encore continuer la formation.
Je peux encore continuer la formation. Je peux encore continuer la formation. Je peux encore continuer la formation. Je peux encore continuer la formation. Je peux encore continuer la formation. Je peux encore continuer la formation. Je peux encore continuer la formation. Je peux encore continuer. Je peux continuer encore la formation. Je peux encore continuer la formation. Je peux encore continuer la formation. Malheureusement, je dois quitter. Je peux continuer encore la formation. Malheureusement, je dois quitter la formation. Malheureusement, je dois quitter. Je peux encore continuer la formation. Malheureusement, je dois quitter. Je peux encore continuer la formation. Je peux continuer encore la formation. Malheureusement, je dois quitter.
zany izay narahantsika teo izay indray ny valiny avy aty amin'ny SP mbola misy zalotsy mianadany ny tafiakatra azavaiko kely atsika natokantrano mety gaky nareo hoe tao lasa anankidimy le ndaraka fa tsy anankenina ny anankiray moa zany efa mitsokanara nefa niala melohan'ny fotoana dia ohatrany hoe mba avantage ho an'le mety anankiray isaky andralaka amena an'le fanenina ihany koa le izy fa normalement tena tokony hoenina araka le fampafantarantsika dia mitovy amin'ny hoe anankenina ihany moa zany zao miala satria dimy miampy an'le anankiray miala Henri, Oliva, Fanila, Tony, Juliana, izy dimy mianadahy zany no andohany kilalao eto amin'ny SP dia mankasitraka be bebe anareo dimy mianadahy aloha nandray anjara dia mirary soa anareo be bebe mety tsony any lalana any ie finaritra be satria hoe araka fotsika rehetrarehetra tsy foty Juliana, tsy foty Tony, tsy foty Fanilo, tsy foty Olivin tiadiady aminahy, tsy foty ihany koa Henri fa nefany zay aloha le lalao e zay le lalao dia mankasitraka be bebe anareo dimy mianadahy tsy haiko hoe misy fitenenana ve misy teny ve misy Misaotra betsaka amin'ny SP tamin'izay fifaninanana izay nataonay teto izay dia mankasitraka amin'ny fitiavana izay nasehony taminay dia faly ny fo na dia raraka aza tamin'izao fifaninanana izao dia faly amin'ny fitiavana izay nasehony SP taminay dia misaotra betsaka tompoko mankasitraka amin'izay fitiavana izay. Misaotra betsaka indrindra aloha zany no an'ny SP ako satria tena fitiavana be ny namezany ahy le formation dia tena tsapako be le fitiavana hoe tena miezaka tokoa izy tena nanampy anay nanoro anay zavatra tsy mbola nieritseretiko mihitsy le zavatra nataoko taty tsy nisainiko mihitsy nefany lasa haiko le izy noho ny amin'le fitiavana nomeny anahy dia voarayako le fitiavana fa tena mankasitraka betsaka any SP zahako fa tena fitiavana be ny nameny anahy dia tena misaotra betsaka tompoko tena misaotra betsaka. Ilo ny anarako voalohany indrindra aloha tena misaotra betsaka ny SP tamin'le formation fa tena nafinaritra be le izy ary tena nalalana zavatra be da be tena tsy adino zany tena misaotra betsaka dia mirary soa be dia be ho an'ny SP. Naraka misaotra betsaka ny SP noho ny amin'le formation izay mena anao fa tena mahafinaritra be raha dia mihitsy anary efa azoko le formation satria raha ny andohako tena hoe tsy mahay an'izany resaka tontolona volo zany fa zao anefa efa tena hoe mafy manao an'le volo na dia mihitsy anary dia tena misaotra betsaka ny suprématie imperfect fa na dia hoe nisy anako zany tena hoe faly besa satria misy zavatra tena hoe tena le zavatra tsy haiko mihitsy fa tato amin'ny SP zay vao nahay zavatra be da be maro na amin'ny resaka coiffure zany dia zavatra rehetrarehetra mihitsy zany tena hoe fitiavana be mihitsy no menana dia tena misaotra betsaka amin'ny mpampianatra fa tena hoe tena manao ny tsy ho zavatra mihitsy izy ny amin'izay rehetrarehetra ataony anay dia tena misaotra betsaka indrindra tompoko dia mankasitraka be da be dia misaotra betsaka zay moa zany le rahana tamin'izy rehetrarehetra tato amin'ny SP tamin'izy dimy mianadahy dia mamerina foana fisaorana anareo dimy satria tsongaiko manokana le teny Tony hoe tena tsy nafantatra ninina mihitsy izy tena zay tokoa no Tony raha normal fa tsy midika hoe raha raraka zany ny Tony dia hoe tena tsy nahininina mihitsy izy fa tena voahaja tsara mihitsy ny lalàna hoe step by step mandeha tana tohatra fa saingy maro koa nefa ny mpifaninana
dia vokatr'izay dia tsy maintsy misy ihany ny fitsarana na dia hoe miraraka zany taony mahakasika ny ary zany mba tsy kely hoe ianao tia miasa tena tia miezaka tia manao zavatra tsara dia tohizo izay fa mahafinaritra fa matoa zany mbola nahitana tsara lavitra zany le mpifaninana sasany matolo tafiditra amin'izao hoe raraka zao ohatran'izay ankoka ny olivin toy izy foana le indrindrandrindra manomboka misokatra taminao manomboka hitanao zany hoe le passionanao tena any amin'ny resaka manao volo dia efa manomboka hitanao zay dia tohizo foana ny fitiavana an'le asa tohizo foana koa le zotokoa indrindraindrindra dia manaiky atola zay zany mba fifantatsiarovatsika any amin'izay ale ary ny fanilo nafinaritra be ny asa fanilo tena hoe tsara tena tsara tena hitako lesika bebebe teo amin'ny fanilo eo amin'ny fifandraisana ka na inona nefa asa atao na inona asa atao important mihitsy le fifandraisana manolona dia enaro zay lalana manaraka zany enaro zay fa tena blocage be ho anao le izy fa nefany ianao mora tory be sako mihitsy miteny hoe par rapport misy hafa ao amin'ny betsaka zany mbola misy hafa zany ao mbola resinao fomba fiasa fa tsika nefa neto nanambatra ny note rehetrarehetra mihitsy miaraka ny fanarahantsika dia tena lasa latsaka be zany ianao tany amin'ny resaka communication rehetrarehetra tany zany fa tohizo fa tsara nefa miasa mafinaritra le izy dia ohatran'izay koa taony hoe tena ataovy tena ohatran'ny endohanao tato foana ny toy alalanao manana foana tanjona amin'izay rehetrarehetra atao amin'ny lalakaleha laza mijanona fa nahita zay anao zay zavatra sady tsy mieritriretinao vitanao nefa vitanao le izy dikan'izay mbola mahavita zavatra mivavana noho izay taony amin'ny lalakaleha taony tena hoe anisan'ny kapoka spesial kely mihitsy taony hoe manosika foana ny taony zany amin'ny lalakaleha satria hitako le ezaka mahazo ohatra ny farany taony ho an'ny Juliana indray mahafinaritra be Juliana fa rehefa mila mifantoka be rehefa miasa rehefa manao zavatra anankiray zany lesina meko a Juliana hoe ao anatinao daholo le domaine rehetrarehetra dia sady tena hitako goavana indrindra taminao tsy tena mbola toro aminao le fitiavana le azy fa saingy misorako be bebe anao fa fitiavanao anazy tena nibahana tao aminao le anakaiky anahy dia mitonga aminao tsy ho ela mihitsy zay Juliana mahafinaritra be anahy mila miezaka hoe rehefa tena hity sara ao anatin'le asa dia tena mifantoka fa ny problème Juliana zany lasa mbola verina ihany le bombomana taitaika dia kopadopaka sisy fa kadeleko Juliana zany dia hoe tsy mitsy atao tirage izy fa tsory amin'ny resaka anglerie fa afaka tonga dia tafiditra ao anatin'le mandraiky Saya boleh pakai telefon tak saya warna Korea.
mba misy sakafo kely aloha kely izy a fa mba hoe souvenir tsy de samy maka soma tsara ny famomezana ny valiny examen tamin'ity androany ity a fa namara-paranana ny zay famomezana ny valiny examen zay a dia nisy ny fiara na misakafo kely a mba ho souvenir ho amin'ny mpianatra zay tsy maintsy andao ny formation sy ireo izay mbola mijanona izany ary teo ihany koa ny fandihizana sy ny fiarahana mifaly a miaraka amin'ny mpampianatra tsy misy fampiafahafa moa zany a ho an'ny mpianatra sy ny mpampianatra fa miaraka tanteraka ao anatin'ny fiaraha-mifaly ny amin'izao fotoana izao ambiance be mihitsy moa zany mety amin'ny suprématie and perfect ny amin'ity androany ity a satria tena miaraka mifaly mihitsy a ny mpianatra sy ny mpampianatra miaraka amin'ireo jury ihany koa zany a dia mandeha ny fiaraha-mifaly a famomezana fifaliana ho an'ny mpianatra rehetrarehetra moa zany a dia izay no antony izao fifaliana izao dia ity fandizana ity ihany koa no namaranana ny fandaharana ety amin'ny suprématie and perfect amin'ity androany ity ka dia mametraka veloma aminareo any tokantrano tsirairay avy a dia samy mandiny daholo Together